amin'ny fifaliana indray no arabana antsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao a dia miaraka iain'ny fampianaran'ny Josoa. Ny ambassadeur-n'ny Josoa no miaraba-antsika rehetra samy teny Josoa. Larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany izay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay torian'ny tenako ambassadeur-n'ny Josoa sy ady aby. Izay fahaly miaraba-antsika indray mamerina ny atsarana rehetra ho tonona ho tokantranontsika ny asoavandray mahery ay avasy Josoa ny amintsika mianakavy a. Maninona moa ny ambassadeur-n'ny Josoa no miteny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay toriako za ambassadeur-n'ny Josoa, satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha voadikainao mihitsy ny lalàna ny Josoa ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny helo. Zay vao tena makany amin'ny helo ianao ka ny lalàna ny Josoa ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehefatsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa meny Josoa ary Josoa dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Agava. Zay John 12:49-50. Satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy, izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto izany dia milaza ny teny fa Josoa dia ny ranoray ary hitondra didy izy ho lazainy. Izy no nandidy azy ho lazaiko sy ho toriako. Dia ny 15 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe nilay teny izay nanorana anazy dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazainy indray tampo, ho lazainy Josoa araka ny fomba nanazavana anazy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Josoa rehefa nidiny nakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisiny Josoa amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 aminy izay. Jevatsika ianao. Dia Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Laza aloha jevako io fa misy diso. Tsy nifanaraka ilay izy. Ato ihany izy fa 35 ilay izy ka. Izany mety hoe 34-35 lova akitsika manontoro. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Izany hoe izay nitenen'ny Josoa anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravaravana io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany izay hoe rehefa teo mplasa mpanota anao zany ka mandika ny didiny Josoa dia ho tsipina eny amin'ny elo. Izay fotsiny satria lasa mpandika lalàna. Ary izay mandika lalàna ny Josoa mihitsy no lazainy soratra masina amin'izay eto hoe Tesaloniana faharoa rehefa maiky daholo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nononao foana angalataka ny fampianaran'ny Josoa misy lalàna io. Tesaloniana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa. Tesaloniana faharoa 2:7 Tesaloniana faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy io hitantsika io. Ka tokony hitandrina tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankato lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany. Kanefa mandra-panesitra ilay misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna, mpandika ny tenin'ny Josoa dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Josoa ilay voany vakitsika teo hoe tsy ho levona mihitsy io tenika io. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levona zany dia reny ilay nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny larana fahavalontsika dia manomboka tamin'ny larana voalohany ka hatramin'ny 17 reny ilay tsisy ho levona satria tenin'ny Josoa daholo reny.
ka rehefa dikainao reny teny reny de anao le mpandika lalàna de le hoany amin'ny elo ka eto zany le teny hoe zay o le vony Iosoa tompo fofony ny vavany ary ho fanany amin'ny fitsony fiaviany, zany hoe ny olona zay mpandika lalàna ny Iosoa rehetrarehetra zany a de ho fanany ho foana sy ompiteny ary hodorany mihitsy ny dikan'izay, hodorany rehefa mpandika lalàna lay lalàna tenenina de le tenin'ny Iosoa satria ny tenin'ny Iosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay. Ele hoe zay nambarany Iosoa no arao am'izay satria ny tenin'ny Iosoa le didy sy lalàna. Jaona toko 2:20 Jaona 12:49 hoe didy io tenin'ny Iosoa io. Ka raha voadikainao zany a de efa namoaka teny Iosoa tsy azo tsy hiova mihitsy io novinoviny ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io. Ka inona le tsy ho dikaina indray azany de zao raha ny tenin'ny Iosoa hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahazam-piany fotsiny ihany. Zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Iosoa toriny ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao fa tsy kony hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy ho toritorianao raha tapy tanety io, tsy azo atao mihitsy zay, tena fady. Donc evantsika ny Tendriamanitra amin'ny bokin'ny Jakoba toko 1 andininy 2:20 Jakoba 1:22 zao ny voalazany teny fa aoko mpankatomy teny nareo fahazapeny fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Zany hoe ankato avy io tenin'ny Iosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy kony hoe angalary tahaka de mandala manao ohatran'izay koa, ohatran'izay nataoko zay, tena tsy azo atao mihitsiny satria maninona no miteny an'izay a ity ny lalàna miteny an'izany a. Korinthianina 1 toko 1 andininy 7 ty zany le ankato avinao tsy azonao laviny ity. Korinthianina 1 toko 1 andininy 7 zao ny voalazato. Ty lay teny tsy azonao dikaina intsony ty ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anaran'ny Iosoa lay voahositra tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarany eo aminareo. Zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Iosoa. Mba ho tafakambana tsara ianareo, tafakambana mihitsy zany, tsy mahazo misaraka, tafakambana tsara, miray saina ary miray hevitra. Ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dia be ny mpitarika anazy. Fa raha vao mizara roa na mizara telo de fa tsy mety miray saina intsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io. Ary zay misaraka de tsisy satria ny lalàna amin'ny teny hoe tsy misy fisarahana. Ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadôrany Iosoa ziadia ianao ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany nangalatra an'le fampianarana de tratra n'izay lalàna rehetrarehetra zay ianao. Tsy misy Iosoa hiaraka aminao zany, indrindra fa ny fampianarana enonao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny aza no alainao de efa tsy mety, na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io no alainao efa tsy mety satria mitambatra io fampianarana Iosoa io ka tsy ho tsongotsongonay io ty mba metimety aminako alainao. Tsy fanao an'izany ny teny Iosoa, tsy fanao an'izany. Ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana. Mazava be zay teny zay hoe tsy hitra zay atao trano ary tokony tsy misy fisalasalana intsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Iosoa. Mazava be zay. Ka io lalàna io zany de ilay niteneny Iosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina ary aoko mpankatoy teny nareo ary ny didiko ny tsy maintsy arahanareo. Zay le hoe raha tianareo de tandrina ny didiko ireo zany didiny Iosoa ne. Donc vakitsika zay teny misy an'izay zay rehefatsika zay teknisany ikaraka kely an'izay tsika ikaraka an'izay hoe mitandrina ny didin'izay tsy maintsy karotsika kely io zay. Satria efa voateny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza hoaiza indray hitantsika an'izay vakitsika zao any ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 14:23 oy tsy tanaleny nazikely
karotsika kely izy. tsy hita daholona lehany teo tsy maintsy karotsika any mandelo oy. Jean 14:23 Yahosoa ka namalaka anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrana ny teniko izy ary ndraiky ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy. Zany hoe le teny Yahosoa nefa le teneny Yahosoa hoe ty de avy any amiray ty omeko anareo ty. Zany hoe ny teniny Yahosoa rehetra zany le hoe didy a de raha ty anareo de tandremo io teniko io. Zany hoe namoaka teny Yahosoa hoe tandremo ny teniko, tandremo le didiko zany. Satria ny teniny Yahosoa le nazay tarika hatramin'ny Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo. Ka ny teniny Yahosoa zany de didindray ary io izy Yahosoa hoe raha ty anareo de tandremo io didindray zay nyteneniko taminareo. Noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teniny Yahosoa zay didindray. Azonao tsara nga mandikan'izay le teny. Eo tsy maintsy mitandrina n'io teniny Yahosoa ianao. Fa ny teniny Yahosoa zay nambarany de didy avy any amiray daholo io. Tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo. Efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 verset mandre Jaona 12:49 a. Averina kely mba hoantsika tsara mihitsy izy a Jaona 12 zay le hoe ny teniny Yahosoa rehetra zany de didindray daholo io a. Zay le hoe teniko mitandrina ny teniko de mitandrina ny didiny Yahosoa zany. Satria zao tsy ny teny ho ahy fa ny raizana niraka izy no nandidy aholo zao lazaiko sy izay hotoriko. Zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'izay rehetra hafatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ity teny nomeny dada Iava ny Yahosoa ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay. De io le teny nandeha nitory an'io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo an'izay ty azy. Ho an'izay ty azy zany de tandremo zay didiny zay. Rehefa tsy tia anazy aza mitandrina. De zay na tonga amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany a toko 7:17 miteny hoe misy ny didiny Yahosoa reny teneniko anareo reny. Korintiana voalohany a 14:37 14 lesy diso mihitsy ny ty foka aloha. Korintiana voalohany a mihaino tsara daholo siketrehitra aloha fa 14 de manomboka amin'ny andininy fa 7:30 zay vakitsika aminarany Yahosoa. Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko fantany tsara fa didiny tompony teny Jesosy ataoko aminareo. Reo teny nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra zany a nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahosoa daholo. Reny tantaraiky tao rehetrarehetra zany a didy daholo reny. Ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny ataon'ny Yahosoa de efa nandika lalàna ianao a de efa ho levon'ny Yahosoa atao pofofonay ny vava ianao a de efa hitsipy any amin'ny farihy rehetra hafa anao dikan'izay. Zay na tonga zay ady amin'ny teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao. Tsy hoe kony aky ianao de mba mody hanamboatra ho anao koa ianao de amorona fiangonanao. Tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahosoa lay manala ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo. Raha vo izay no alainao tahaka tena tandeha divoly direct ianao. Tandeha amin'ny teny divoly direct ianao. Satria zany tena ny Yahosoa mihitsy zany. Ary ny olo amin'ny Yahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatsy le hoe miala amin'ny didy folo izy. Fa manaraka ny lalànan'ny Yahosoa amin'izay izy. Ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Yahosoa anao dia manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Yahosoa ny dikazay. Zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka hampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo. Zany hoe raha vao maka an'io fampianarana ampianariko ianao zany a ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tamiko ianao nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarana zay ady azy anaran'lay naniraka azy. Tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe
tsy mitandrina didifolo satria zay aloha ny eninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny eosoa fa mbola misy zatra be dehibe mbola ivoaka avy ao zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo ho lasa masina masina tsisy tsintsy tsisy fahalotony antsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsiny a tsisy tsiny eo amasiny io dada iavasy eosoa io zany zao fampianarana izao zay l izy faharoa ny antony tsy afahana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanay masina mahatonga ny olona tsy anota intsony tsy ho azo satria le fanay masina dia miaingy am'izao fampianarana izao izy am'izao iaosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny zay ady aza ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanay masina io dia avy any amin'ny lanitry lanitra any amin'ny eosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao am'izay ady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zaraina mantsy izy io midina avy any amin'ny eosoa io a dia rehefa avy eo eosoa manomena azy am'le lalàna ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitry ny lanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mahavitan'izany iaosoa raha ny ala avy any amin'ny lanitry ny ala avy ty tanaka any amin'ny lanitry lanitra misy an'zany a eo amin'ny adiny efatra eo vao tonga tany no zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo eo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisany eo dia tsy maintsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty am'izay adyady olo reo no miaraka ko nareo olombelona ara mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahany koa avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany donke vakitsika ny tendriamanitra ao amin'ny korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao mibatisa re tena tsisy korintiana voalohany a vakitsika otona foana ty zavatra ty dia zay korintiana voalohany toko 2 a andiny 7 dia vakitsika ry ambony ery fa fanahy ray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray io izy io zany ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisana azy na jiosy na jentilisa ao amin'ny eosoa iresany io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka lay fanahy zany dikan'izay misy miaingany matonao misotro ary ny mampisotro dia iaosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy maintsy miandry anao ety izy ary zay izy mandehandeha makety izy a ety am'izay adiady olo zareo rehefa manao batisa anareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana ny zany tany amin'ny eosoa zay ny mahatonga ny hoe ziady a mampianatra dia rehefa mampianatra ziady a dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay tonga na miteny hoe mitovy any ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo nrehetrarehetra amin'ny eosoa dia ny fanahy masina ziady a moa dia zay eosoa ihany ny dikan'izany a dia zay fanahy masina zay ny lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny eosoa rehetrarehetra dia io no mahatonga ny tenandriamanitra hoe nampisotrona fanahy iray ka io fanahy masina zay ny sotrona io am'izay aza mahafantatra ny eosoa io mahafantatra ny ziady a io satria ziady a sy eosoa ny teny eosoa zao arahako zao zany rany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny eosoa mihitsiny a no mitarika ny olona am'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any am'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny a dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka ny lalàna hoe mbola ventsika am'izay le lalàna teo hoe Matio 28 18 19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa
fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra de le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay iza moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany no mifindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa no mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao a de trande any le fanahy le natao batisa le fanahy lay nampanao lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'le olona anao batisa anao de ny fanahny jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa iaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty am'izay ady avy vo mety zany de zay ady any nampianatra an'izany hatram'izay a tsy misy mampianatra an'zay afa-tsy zay ady any Matthieu toko fahavalo amby roapolo a andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandeha any ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianariny ianao a de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa ny le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra ny manao batisa raha vao ny famadika zany zay sara zay a de efa tsy izy tsony fivavahana io fivavahana avy eny am'devoly io ary raha ohatra anao ka nampianarina koka ianao mianatra am'tonda ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanamasina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mandeha angalatahaka an'izany lalana makany amin'ny lanitry ty atao ty fa tsy hoe koa ny fitadiavam-boly lalana ho any amin'ny lanitry lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitry lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nary lanitra tsy ny tany ianao de iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila ny lanitry lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny de ho anaovanao ho tikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipeny amin'ny elo de ataovy le izy tsy ndrikotrano rehefa tehitsipeny amin'ny elo ary ady am'le tompony teny de iaiavasy eo soa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a de vitanao ny toyny e fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao e tsy eto Madagasikara rery mahina zao fampianarana zao fa zao tontolo zao rehefa maheno anazy raha re ohatrany hoe raisikotsika fotsiny zao ny zatra efa hitako any a de eo amin'ny 6 millions 300 millions ny olona efa nahita an'izao fampianarana zao ary eo amin'ny 200 filina amy 220 tsy haiko na 230 000 any le vue e ny olo efa nahita maso le fampianarana misy ny site amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra zany ary ny olo efa abonné amin'ny YouTube manaraka le fampianarana am'izao mitovy toy am'resa hoe olona hoe resy lahatra mato izy manao abonné de takany hoe resy lahatra izy ko zavatra sy tiany ve ho ataony abonnement aminazy fa mato izy ny abonné aminao de tiany le fampianarana de mba inony le izy tsy fantatra am'reo firy am'izay ny tena hoe tena anaraka ny osoana tsy fantatra fa de ho hitatsika eo aloha dikan'izany mahita zao tontolo zao ary maheno zao tontolo zao ary tena mankafy zay mankafy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarano le fampianarana satria ho any amin'ny lanitry lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitry lanitra ny vizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitry lanitra manarano zy ady de iahosoany dikan'izay no rano satria zany rahany porofon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjely manaraka lalàna daholo ianao fa tsy koa hoe lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataon'zay adiava batisa ianao fa tsy olo-kafany ny tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso ananareo zako tsy maintsy miantso ananareo raha zany reo makanisy ty Madagasikara ndray am'izay
efa le ty fa nikatona ny tade de miantso anazy zany nareo makany aminareo za am'zay zafady makany aminareo za am'zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'zay anao batisa de miantso ana nareo miantso ny ambasadeur ziadiana reo rehetrarehetra tambatra daholo zany rehetrarehetra ao am'le firenena fampiteny satria tsy mety efa faketo anatin'ny anio daholo e rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao kamany tsara ngamba mbapetraka kely hoe le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina mba apetraka kely hitanareo ty le whatsapp tya de apetraky nareo le izy any satria ny lalàna de zao izay mino sy atao batisa no vonjena rehefa eninao zany zay teny zay a de tsy maintsy rehefa mino anao a de atao batisa fa tsy aiko ny hoe mangalatra tahaka tsy misy iteny taminao mihitsy ny hoe mangalatra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian'i jesosy zay mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangala tahaka mihitsy ny eo ary manovanovany io teny io azy efa fomba n'zany ka aza mianatra ny fomba ny jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesosy tsy zazy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanota anao mampandika lalàna anao io no zao mpanota mandraka androany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra an'izany tsoy manara ny ahosoa rehefa mino anao a resy lahatra ny fampianarana de nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao no manao batisa anao a ny ambasadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jereo io olona io tady avy io olo io ny efa telefony efa meko anao mataovy ngezangeza kosa ndrakizy satria indraindraingy eo amin'ny telefony na nijerena de zahatra kely bridy de tsisy mahita aza de manao zahatra kely foana aho a za tsy hitany olona mihitsy le izy zay mataovy ngezangeza le sary a fa manjary tsy hitany izy laotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa natao batisa nareo a de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 a le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io de tsy ho afaka ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany Josoa io nge teny ty asan'ny apôstoly de 38 ary petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Josoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny Josoa satria Josoa no toriana taminao de manao batisa ty amin'ny Josoa aloha nao rehefa andeha am'izay nao batisa ka vita le batisa nao de ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanay masina misy mihitsy le fanahy masina dika an'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanay masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsio vakitsika am'izay Jaona toko fahina ambin'ny folo a ka raha ianao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny Josoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala ny fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy anota mihitsy ny zany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy ny zany zay le mahatonga ny olo tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao aloha tsika aloha hijeriny Jaona 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amdiny telo ambin'ny folo any Jaona 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanay masina dikan'izay fa raha ny ao dia hirako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy makaty aminareo am'izay ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany de nao ke va itsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo
fa raha tonga ny fanahny fahamarinana le fanahy masina teo zany de izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy a fa izay reny a de ho lazainy avokoa eny fanatrany amin'ny zavatra ho avy azy de ho ambarany aminareo io fanahy masina io zany de tena mitara-dalana ho amin'ny marina mihitsy zay ny mahatonga ny olona tsy me manota taritin'io fanahy masina io izy ary io fanahy masina io dia mahafantatra na de ny saina lalin'Andriamanitra azy ka raha io fanan'Andriamanitra io no raisinareo de hatrany amin'ny hevitr'Andriamanitra fantatrinareo le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina fa tsy hoe ny sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo zao no tonga any aminao any non ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy hoe anao tsy me manao ratsy nitsoa satria io Andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana lova ketsika indray zay ten'Andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray amin'ireo de tsy tonga amin'olo mihitsy le fiainana mandrakizay Korintana voalohany a veno ndretsika aloha de ny toko faharoa eo amin'ny andininy fafily ngaminy aloha tsy levako kinosy fa tena diniko le izy Korintana voalohany a toko faharoa de manompo andininy fahafolo a ovakitsika aminarany Josoa noko amin'ny andininy fahafolo vakitsika amin'ny anarany Josoa io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo a mba hahafany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria lay sitrapony io Andriamanitra iavaly namorona anazy io namorona zao tontolo zao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany de sika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina zay an'Andriamanitra azy zany hoe rehefa azonao le fanahy masina de ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao a de le zavatra mety aminao tonga no tanteraka zay ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Josoa zany a dada iava Josoa io fanahy masina io de zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandemy bedy izy zay no natonga anazy natao hoe mpananatra vaketsika ndray zay ten'Andriamanitra zay a ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo a amafisina farany de zay natonga ana miteny hoe raha angalarinao le fampianarana de tsisy azonao daholo zany teniko taminao zany a fa voamenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety tsy afaka amin'iny ianao Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io maty ianao de hatrany de inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao adverserany Josoa io mpapanotanao io Andriamanitra ny tomponao io tsy izy iny asory iny dikan'izay faharoa lay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy lay fanahy masina tadalananao amin'ny marina aty amin'ny Josoa toriny zay ady azy satria ny lalàna de zay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ty ianao de manao batisa de azonao le fanahy masina rehefa tsy resy lahatra kotsiny anao a anao inona ty moana za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra fa miresaka am'le resy lahatra teo any aminay teo any amin'ny Josoa ary tena be dehibe reo teo anyreo be dehibe mihitsiny izy tonga ny fotoana antsoina daholo lay fanahy zay avy any amin'ny lanitsy lanitra iverinao any amin'ny Josoa zay nandefa anareo satria Josoa no nandefa anareo a avy any amin'ny lanitsy lanitra misy any Josoa nareo de Josoa ty miantso anareo ty milalany ziady a iverenina daholo am'izay nareo teny no menareo ary didy a maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo andao any amin'ny Josoa am'izay ty ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny ve tsy nanota fa inofo io no manota manao tsy mety a de zay no tsipy any amin'ny elo tonga izy ty maiza mamantatra arinareo zao ny antsoantso alefa ny ziady a Josoa no miantso anareo amin'ny alalany ziady a miverena daholo nareo zay ny antony tonga ny fandikana teny be mandeha be io a etsona nyzao tontolo zao arak'izay efa azo atao aloha de Jaona toko fa efatra ambin'ny folo a andininy fa eo amin'ny telo amby roapolo eo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ngaminy vakitsika eo zany zay aiza dito enina amby roapolo Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo de parakleto ny anaran'izy io a na mpanampy
na pampahery na solovava sady mpananatra io zany pampahery solovava asany daholo zany ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao misy pampahery moa ianao misy mpananatra moa ianao ahoana moa ianao zany mety anaonao foana ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavasosy mihitsy io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra isa-tsegonda dia ina moa zany no tokony anotanao zay no mahatonga ny olona ao amin'ny aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony ary reo la efa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra lanitra ny mpanota tsy mahazo makany fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra lanitra dia zay ato amin'ny aosoa zay tsy mba mahazo miditra mihitsy n'izay tsy masina mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy n'izay masina miditra any amin'ny lanitra lanitra ka izay zany ny famaranana ny teny koa tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mpananatra raha tsy atao batisa atao amin'ny ambasadorany Iosoa sy ady anareo zay nampianatra anareo satria le fanahy masina zay mahatonga nareo tsy hanota intsony a tsy ho azonareo any mihitsy novinovina raha tsy atao batisa nareo any amin'ny batisa io ny sotroanareo nefa le manao batisa nareo dia tsy maintsy le nampianatra ary le nampianatra dia zany ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa dia makany amin'ny elo nareo raha makany efa nampianatra tsy izy olona io ny lalàna dia hoe zay nampianatra ihany manao batisa ity za ty mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra lanitra mbola be deabe ny asa miandry ana atsoa fotsiny za rehefa resy lahatra nareo mandefasa mesazy mandefasa taty io no WhatsApp io plus 261 32 86 663 98 io atsoana misy mesazy azonao alefa ao tena tsaratsara aloha dia anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatrany hoe zay no mety aminao fa hojerevany ihany ny fomba andaminana anazy tsy mety antsika foana zay andaminana anazy fa izay zany ny fahafarany teny koa raha misy a fanontaniana tianareo apetraka dia azonareo apetraka fa mahazava-be zay ny fampianarana hitondra soanao nge ny teny a hitondra fanavotana anao nge ny teny a zay ny fanambaran'ny ambasadorany Iosoa sy ady a mirazo atsika samy tena soa ho amin'ny afiarantsika mihaino ny fanontaniana antsika zao a afaka mihitsy tsara ny fanontaniana atetareo zany dia mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa dia ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika tsy ngamany atao miandry an'le fanontaniana zany tsika aloha zao satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy sao dia misy malelo ny olona hoe tsy azo atao ntsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy zay natonga nanametraka an'io teny hoe sao dia lay mpanandry le mpitondra fivavahana ka anao ohatra ny fanaony le fomba nataony Jesosy na Jesoa na Jesus jisasy dia tena mametraka barasady ny teny eo sao tsy fanao zany satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ngena ianao na le mpitarika tsy afaka ny taritina tsy afaka vo me mpangalatra sy jiola zavatoza aza miditra am'izany ka izay ny teny ambasadorany Iosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika am'izay zany ny teny a mirazo soatsika hita samy teny Iosoa samihera mitsakotsako a dia mandinika tsara dia rehefa resy lahatra dia manatona am'izay hoe za tonoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lantilanitra ho any aminareo a mazava le fampianarana tsy misy mpanota mazo makany amin'ny lantilanitra zany fa ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo mbola misy SMS moa apetraka tsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21 zay le SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana andrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21 miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe manahoana sy manahoana dia hitatsika eo zany toyny am'izay fotoana izay fa dia matotsika fa le atsarana lehibe any amin'ny lanitsilanta dia ny fahazavana lehibe hitondra famonjena ho tsika rehetra ary hitondra fanafotana atsika rehetra zay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny asoavantsika sy ny atsaran'ilay Andriamanitra mahery zay moa zany ny filazana fa dia miraso atsika eo taina soa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana ny fotoana atsika ary sotra betsaka dada Malakiava sotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana hitondra sosy fahasoavana ny teny ary atsarana ho antsy rehetra mandray ny teninao voninahitranao dada Malakiava vonjeo le fanahy ao soa zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany fanavotana n'le fanahy zany
fonjeo ny olo Yehosoa. Hitany tsirairay avy ianao mahatonga azy hitodika ho any aminao. Hitany tsirairay avy ianao mba hivelelany makany aminao. Fonjeo ny olona dada Iavamalala, fonjeo ny olona Yehosoa. Voninahitro na mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao izay rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. Saotra betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Yehosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Dia mirahatsotsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandalaka dia manandratra izay adia hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana ny batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro mipetraka ireny ilay hoe Véronique Ndemandier technicien io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 avec Ndemandier plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa izay teny izay amin'ny teny sinoa, amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia izay ary fa dia miraso tsika samy teny Yehosoa amin'ny manaraka indray velomatoa.